atsika tsiraray avy. Haleloya. Matoto tonga eto anao dia nandresy ianao zay. Amen. Ary ny toriteny androany dia mbola nampy amin'ny fandresenao anao zany. Ka tsy vitan'izay hoe mandresy ianao fa mbola notra no mpandresy ianao. Ary fiangonana Jesosy mamonjy dia ho mpandresy manotra no mpandresy. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Eto ambony ty vato lampy ty noan'ny renako ny fiangonako. Ka na mivavady ny elo aizy, na mivavady ny fiainatsita aizy, tsy maharesy azy. Na ny devoly rehetra manerana an'izao tontolo izao aizy, na losifera aiza noho ny amin'ny rano Jesosy sy ny fanamasina, tsy maharesy ny Jesosy mamonjy. Samy miteny hoe mahery ny rano Jesosy. Amen judge. Faly zay mahita antsika tsirairay avy. Samy mba hika mpandresena mba hoentsika hoe mahery ny rano Jesosy. Alleluia. Ndao amaky tenin'Andriamanitra tsika amin'ity alahady voalohany ity. Ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Reto tantara reto meny tompo ahy. Ny tantarany nidiran'ny zanak'Israely tao amin'ny ranomasina mena. Jesosy mamonjy io zanak'Israely io dia ny Egyptianina no nanenjika azy dia ny devoly zany. Dia ny tantaran'ilay vehivavy izay noenjen'ilay dragona dia ny devoly. Fa Andriamanitra nanokatra lalana foana ka izao tsy resy hatramin'ny farany raha vehivavy. Amen. Nomeny tompo ahy koa ny amin'ny Josefa, ilay zanak'Andriamanitra izay saiko potehina sy ravana, kanefa hoy izay ny teny Jakoba hoe Josefa dia sampana mahavokatra, mitifitra mitifitra fa zao mateza hery ny tsipikany. Amen. Tafavoaka hatramin'ny farany ary lasa prime ministre. Jesosy mamonjy anay ho ataon'Andriamanitra tahaka izany. Ary ny anankiray izay meny tompo afarany dia zao ny tantaran'i Jesosy mamonjy. Amen. Fa ity fiangonana Jesosy mamonjy ity dia Josefa ity. Ity Jesosy mamonjy ity dia ny zanak'Israely ity. Ity Jesosy mamonjy ity ilay vehivavy nendrehan'ny drakony ity. Fa tsy maintsy tafavoaka ary tsy maintsy mandresy. Amen. Mafy be izay mino an'izany androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao tantaraiko aminao ary fa Andriamanitra nanokatra lalana foana ho an'i Jesosy mamonjy. 1961 za moa mpampianatra ny histoiran'i Jesosy mamonjy tao amin'ny ekôly biblika tamin'ny andro ny ray aman-dreny Ratafy. Jesosy mamonjy namelindray ny devoly ka noroana teto Madagasikara ny ray aman-dreny Daoda mivady. Dia hoy ny devoly izay ny vitany amin'ny Jesosy mamonjy. Non! Avy amin'Andriamanitra ny asa. Frère Daoda, sœur Daoda noroana nakany velany satria nolazaina fa hoe mpalotokodom-bola, maka volamena ao anatin'ny batistera. Manaraka izany dia mitondra kartona baiboly moto hoe baiboly nefa fitaovam-piadiana nonganam-panjakana. Asan'ny devoly daholo zany tsao rehetra izany. Fa izao nalasa izany ray aman-dreny Daoda nijanona tamin'ireo ray aman-dreny fanamasina sy Jesosy ny tanterana Madagasikara ny Jesosy mamonjy. Manokatra lalana foan'Andriamanitra. Finoana tsy maty velona manorosory. Zany Jesosy mamonjy. Zany ty fiangonana misy anao ty. Taoriana kelin'izany 1967 dia mbola avy ihany devoly nanaitra ka mbola lazaina fa mbola mitohy fangorona kareny, mbola mitohy izao ary nisy korotana teto akoron-drano dia avy ny devoly nakatona ny Jesosy mamonjy. Katona akoron-drano. Nanjombona ny olona ka rehetra tsy hoe nanjombona fa raha misy azy paorina eo aminareo aka ivavaka. Raikitra amin'ny fotoam-bavaka tetsy teroa mba nokafan'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Alleluia. Saoran'Andriamanitra namaly vavaka Andriamanitra. Nisy minisitra izay natsangan'Andriamanitra ka natahotra an'Andriamanitra ary nanome lakile pasteur seto hoe ity ny lakilen'i Jesosy mamonjy. Voay fiangonanareo. Zany la Jesosy mamonjy. Tsy maty vonoina. Aza matahotra. Fa zany ny fiangonantsika zany ry havana.
amen. Samy miteny hoe Jesosy mamonjy ahy tamin'ny farany aho mandra-piala amin'ny fofonaiko tsy miala eto aho, amen. Mafy zany ry havana taorianan'izany sokatra an' Jesosy mamonjy nisy olana maro samihafa ary nanomboka nivavaka zay anisan'izany aho, nivavaka mba hiverenan'izany reveranda zany te hitatava te hifanatry maso aminazy zay, nivavaka nitaraina alimbavaka azy fifadikanina ry vavaka sorana ny tompo tafatsanga teo fitondrana ny président professeur Zafy Albert zay natahotra an'Andriamanitra ka nambe lalana frère taota mivady ahy hiverina makaty Madagasikara, nanokatra lalana vaovao Andriamanitra tafaverina ny ray aman-dreny ny ara-panahy ary nitarina izao fiangonana izao, raha fiangonana kely teto amin'ny loana teto taloha nitarina ny anatsimo, nitarina ny anavarana, nitarina ny anatsinanina, halleloia. Ary te voavonjy ianao teo mily teoko ny anafrika ihany koa ny tevoly ary nisy ny olona zay fa tena potika ilay Jesosy mamonjy, tsy potika ao zany tiry tevoly, samy miteny an'izay tsy potika ao zany tiry tevoly, amen. Fa Andriamanitra nandravina an'izany vita somatsara lamba amin'ny fiangonan'Andriamanitra teo mily vainy teo no ny zavatra maro samihafa nisy nay fikorotana ary te nikatona fiangonana ndritra amin'ny valovolana fa napakatra minisitra anankiray matahotra an'Andriamanitra minisitra zanaky ny Jesosy mamonjy zany ary te io nataon'Andriamanitra ho fitaovana lehibe ka nameanay ny lakle sokafo pasteur fiangonana Jesosy mamonjy, amen. Manokatra lalana foan'Andriamanitra zao tsika izao na mbola mafy ny ady tsy maintsy mandresy miaraka amin'i Jesosy mitohy amin'ny tantara tsika nareo ve mino fa tsy maintsy mandresy tsika ary isy fifoazam-panahy zay mbola tsy hitanao, isy herin'Andriamanitra zay mbola tsy hita amin'ny masonao ho ataon'Andriamanitra eto Madagasikara. Za tena mino an'izany, za tena mino an'izany, amen. Ndao jerentsika ny tantaran'i Josefa fakitsika ao amin'ny Genesisy azafady. Josefa dia mitovitovy amin'izany mihitsy ny tantara. Genesisy 7:30. Alleluia. Genesisy 7:30. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Eo amin'ny andininy manomboka amin'ny andininy 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nanofo Josefa dia nambarany tamin'ny rahalahy zany ka vao mainka anakalazy ireo ary izy tamin'ireo masina ianareo henoy izao nofo zay nofisiko izao fa indro nambe amboara tany an-tsaha isika ary indro niarina ny amboarako sady nijoro ary ndreo nilahatra manodidina koa ny amboaran'ireo ka ny akohoka teo amin'ny amboarako. Andininy fasivy ary nanofy hafa indray izy ka nilaza tamin'ny ralany toy izao hoe indro nanofy ndray aho ary indro ny masoandro volana kitana 2 ny akohoka teo ny akohoka tamiko zany nofinofiny zaza kely tsy fantatra hoe 5 taona sa 4 taona ny tantarainy tamin'ny rahalahy nanofy aho izy kitana 2 masoandro mambolana ny akohoka teo teneniny dada mafy izy. Ianao zany dia tena te mafy azy mihitsy ny dadiny araka ny voalaza eto ny teneniny ray aman-dreny mafy tseritserina be amin'ny mahazaza azy dia tantarainy zany na miamboara antsika amin'ny rahalahy nagaga ho izy fa ny amboarako mivelatra sady nijoro tsara fa kosa ianareo amin'ny rahalahy niondrika atahotra ry havana tsy maintsy mitraka ny Jesosy mamonjy ary tsy maintsy mandresy ny Jesosy mamonjy, amen. Arao fa rehefa nare zany rahalany dia nanomboka nisy fialonana fankalana amin'ny Josefa ary ndesaka ny amono sy anapotika izany teny fikasana izany izany planin'Andriamanitra izany tamin'ny Josefa
kanefa kosa rehefa zavatra avy amin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Ndre mpandeha dia nandeha Josefa ny randrainy mba hijery ny ralahany. Magaka ry havany fa vao hitany ralahany izy tany atsady ozy izy ny ralahany iny en'le mpanofy tonga dia vonoatsika taperitsika androany tantarany hitatsika ny fahatanterahany nofon'le kely laty hitatsika ao zany hoe tsika ekoka aminazy papaso mamanko ekoka amina vonoatsika toraga raikitra ny adevitra fananokatra lalan'Andriamanitra. Terao Jesosy eo amin'ny andininy fatelo amby roapolo zao ny lalana ny sokafan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zao no niseho rehefa tonga teo amin'ny ralahany Josefa dia nendany reo fitafiany Josefa izay akanjo adiny raika amby roapolo ary nandeha izany robena dia nanafaka azy tamin'ireo ka nanao hoe aoka tsy hamono azy isika. Zay le lalana zay lalana vaovao ny olona rehetra dia hamono fa Andriamanitra namehany robena ka niteny hoe oralao asa mamono anitsika asa mamono fa aleo alefatsika ao anaty lavaka izy. Samy mitsy ale Jesosy mamonjy ajanky io fiainanao pedabe mitady anapotika andravanao fa aza matahotra zandry anolotra olona amonjy anao amin'ny fiainanao Andriamanitra anolotra olona anafaka anao amin'ny olanao Andriamanitra tsy resy zany anao amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny voalaza ny tena tsy misy fankapana mihoatra zay mahaza commandant nandefasa amin'ny frère Daoud anay tany ny mpino mbola vitsy mbola olo atsopotsoponina itsero dia ahoana ary ty ny trano toerako misy menarana be ao anatin'le hazo fa ny akorany sisany teo fa ao anatiny eo le menarana voalavo moa tsy lazaina intsony tanàna tena mandeha lakana adiny 12 vao tongany fa ny zatra napetaka ny tombo tao amika dia le hira nandreseny tompo lahatra hoe manamasina tena sy mivava tonga tao anatiko izay dia miverina foana manamasina tena mivava tsy mila mahay an'ity na mahay an'ity na manao an'izao na manao an'izao fa roa ihany manamasina tena mivava. Dia nisoratako niraisiko ny concordance vaovao be mba mividiko taty Antananarivo tsy tadidiko izay tamin'izany angamba mety tany amin'ny 7 arivo sa ohatrinina dia soratako amin'ny lohateny concordance tamin'ny sora za moa tena tia manoratsoa nataoko tsara zany ry havana rehefa manamasy tena sy mivavaka ianao anokatra lalana ho anao Andriamanitra ary ny zavatra hita nanokatra lalan'Andriamanitra minakanina foana mahazo fanan'olona sitrana amin'ny marary mivoaka ny tompo fakakana foana no hita raha lasana bavy eo anokatra lalana ho anao Andriamanitra lalana vaovao. Andao averiko indray ny tantaran'i Josefa henoeny fa Josefa dia nendrikendreny ny olona indray hoe nijangajanga arakareo zany tantara zany tena lozy zany firy taminareo mba nendrikendreny olona azafady aza manangatanana fa tena lozy enao mba miaina ny fiainana tsara enao mba miaina ny fiainam-pahamasina fa nendrikendreny olona nijangajanga ary nalefa tany amin'ny tranomaisina fary anatiny indrindra farany ratsy indrindra dia any amin'ilay tranomaisina fanagadiana ny olona zay diso tamin'ny mpanjaka ohatrany hoe tsy fara ty Madagasikara fa manokatra lalana vaovao foan'Andriamanitra. Lay gardien chef mihitsy nanomboka ny tiany Josefa rehefa nahitany toetrany ny fiainany ny fitondran-tenany dia resy lahatra lay gardien chef ka nahatonga ny Josefa lasa ohatra natao hoe assistant azy olona mpanampy anazy ary dia zao nahatoko Josefa ka nafiry andro le gardien chef tsy eo dia Josefa mikarakara an'ireo gadra rehetra ireo niakatra Josefa ry havana malala zakanao io aza mba mitomany amin'izany fanendrikendrena aza malahelo amin'izany fa zakanao io amen zakanao io
osy ny otrana matetika hoe bala blanc io tsika nanao miaramila dia malalan'izany hoe bala blanc zany ny bala blanc dia fotsifotsy zay le bala fa ao anatiny a tsy misy tsy mamono fa mitovy fipoka amin'ny bala réel ihany amin'ny bala tena izy mipoka mafy izy a fa tsy mahafaty tsy mahatorana tsy mandatra dia ohatran'izany reny fanendrika endreny reny aza matahotra an'ireny bala blanc reny inona hoe bala blanc tsy mahafaty reny tsy mahavo reny tsy mampitahotra reny tsy mahaperta reny tsy maharesanao reny halleloja bala blanc nahazo an Josefa fanendrika andreny fa isaoran'Andriamanitra nanokatra lalana ho an Josefa Andriamanitra mba hiakarany lasa praiministra amen ary tato ariny indreny rahalany Josefa ndrainy Josefa dia tonga dia niakohoka teo anatrany tanteraka sady tsy tanteraka nofony Josefa azafady rahalasana bavy zay nofonofinao zay teny fikasana men'Andriamanitra anao tsy maintsy tanteraka izany rehefa Andriamanitra miteny io tahiny ianao dia voatay ianao rehefa Andriamanitra miteny hoe mandresy ianao dia tsy maintsy mandresy ianao rehefa Andriamanitra miteny hoe tafavoaka ianao dia tsy maintsy tafavoaka ianao fa manao fa tahaka ny Josefa ilay matahotra an'Andriamanitra amen manokatra lalana fon'Andriamanitra manokatra lalana vaovao eo amin'ny fiainanao any Andriamanitra rahalasana bavy amen hoe anokatra lalana vaovao eo amin'ny fiainanao any Andriamanitra izany tsy namely an'ity Jesosy izany tsy nampiasainy devoly amely an'ity Jesosy mamonjy ity izany tsy nampiasainy devoly hatramin'ny olona farany ambony ka hatramin'ny olona farany ambany eny hatramin'ny mpanendaka sy mipangary paosy izy nampiasaina tao ny anakorotana an Jesosy mamonjy fa tsy marava an'ity zany tena marina za tena tsy diso safidy aho marina fa misy olana e tsy misy olana misy korotana eto korotana ero na any an-danitra zany hoe mba nisy olana ihany ko hoe fa ny ahafantarana hoe tena fiangonana mpifoazana ny fiangonana anankiray dia halany devoly izy halleloja za zany mbola milaza aminareo a mbola Jesosy mamonjy ihany hatramin'izao mbola hitako ny tanan'izany hoe miavaka riny vehivavy miavaka riny lehilahy ary tazomitsika hatramin'ny farany zany mbola Jesosy mamonjy hatramin'izao mbola mitanany hoe misaron-doha vehivavy rehetra ary tazomitsika hatramin'ny farany zany mbola Jesosy mamonjy hatramin'izao no mbola mitory sy manohitra mafy ny fiainany ny fitsangajangana ny kolikoly fiainan-dratsy ary mbola Jesosy mamonjy hatramin'izao no mbola mitory fa na iza vehivavy tsy mahazo manao fitafindela za tena milaza aminareo fa mbola fiangonan'Andriamanitra ty ny ady tsy maintsy misy fanafirana tsy maintsy misy fa tsy maintsy mandresy ihany ko amin'ny anaran'i Jesosy zay mino dia ataovy tahaka an'izao ny tanana sady manao amaina mafy be tahaka izany ihany ko ianao tsy maintsy mandresy ianao ary tazomitsika hatramin'ny farany zay maha Jesosy mamonjy atsika izay halleloja dia rao Jesosy tamin'ny talohany resy lahatra dolo ny mpivavaka rehetra fa tsy mahazo manao fitafiny dela ny vehivavy tsy isy olona tsy resy lahatra amin'izany fa samy niala tamin'izany daoly fa tateriny dia niala inona dia reo atao iza hoe teto Madagasikara reo atao hoe fifoasana teto Madagasikara zay ny tanany zany mafy taloha fa niala daoly fa ny Jesosy mamonjy mbola mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra tahaka ny Josefa ny Jesosy mamonjy nalasa any Ezipta izy io ny tenin'Andriamanitra katoavina dia omba antsika Andriamanitra lalasana bavy eo Jesosy mamonjy tena mbola zako milaza fa tsisy tahaka an'ity zako milaza ary mamerina ny tenin'ny frère Daouda fa manera-tany dia tsisy tahaka ny Jesosy mamonjy manera-tany mbola mitana ny tena baiboly ninona vavan'ny olona dia zao ihany na raha mbola misy fiangonana mitana ny famarinana famasina Jesosy mamonjy ary zay mahatonga ny devoly hala ny devoly tsika
tena tsy tiany devoly fijoroany ty fiangonana ty fa mivavaka tsika mangataka tsika anokatra lalana foana Andriamanitra andresentsika. Amena mafy be anokatra lalana foana Andriamanitra andresentsika ary tsy maintsy mivoaka mandresy. Mino anjamby ianareo azafady tompoko. Alleluia. Maireza daholo. Dia tratra fa nanokatra lalanaandriamanitra. Nataon'andriamanitra ilay anjery avy terenony taridalana misy andriamanitra eny verenany arina ianao ry anjery. Ary lay andry afony lay andro rahoany iny verenany arina koa dia maizina be ao reo mafilo reo. Zay le manokatra lalana vaovao andriamanitra. Maizina tao reo savoritaka tao amin'ny aizina tao. Zanak'Israely nandeha moramora ihany tahaka fandeha tsokatra. Tsy manino zany. Rehefa amilony ranomasina mena sarotra be ny tantara. Memitra maty ray be mandrotsy maty ray be. Fa nanokatra lalanaandriamanitra. Hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy injery ny tananao. Zay le lalana sokafan'Andriamanitra. Sokafan'Andriamanitra ny lalanao. Andriamanitra mihitsy nandefa rivotra avy any andrefitra nandritra ny alina manontolo. Na Andriamanitra izy dia sahirana. Heno tsara moa sahirana ihany koa izy Andriamanitra nanokatra ny ranomasina mena. Ho anareo izay manana mampina karta dia jerevo Sainte Marie sy Saôny Ranivongo. Raha ohatran'io nelanelany dia Sainte Marie sy Saôny Ranivongo izay 50 kilomètre dia ohatran'io nelanelany dia ranomasina mena. Tena kay lavitra be izy ty. Fa nasarotra izy naonja mahery azy rehefa Andriamanitra miasa tsy isy masaka. Sokafan'Andriamanitra ny ranomasina mena. Amen. Nitany zanak'Israely. Zay zavatra midy rehetra ho sokafan'Andriamanitra. Zay zavatra mikatona rehetra ho sokafan'Andriamanitra. Dia ho tafavoaka sy ho tafita ianao. Ho tafita amin'ny fianarana ny ankizy rehetra. Ho tafita amin'ny fiainana ny ralahy sy ny abavy rehetra. Andesiny Eziptiana dia ny devoly Jesosy mamonjy. Any ambany faladitsika ny devoly amenarany Jesosy. Amen. Ry havana adala be reto Eziptiana reto mba hiditra ao anatin'lay lalana misokatra. Hitan'Andriamanitra fa ny zanak'Israely dia miadam-pandeha ohatran'ny sokatra. Fa reto fahavalo reto kosa dia tena mahery mandeha miaraka amin'ny soavaly. Nanokatra lalana vaovao indray Andriamanitra. Nataon'Andriamanitra mifanaritaka tao anatin'ny ranomasina, tao anatin'ilay lalana, tao ampovoan'ny ranomasina tao. Nialany laroa, nialany kodiarana, nialany kodiarana, nialany kodiarana. Kodiarany kalesy rehetra niala daholo. Savoritaka tao. Miaokile 10, miaokile zao e, miaokile 17 e, miao an'izao e. Allandro savoritaka tao. Nanamboatra ny kalesy, nanamboatra ny ty. Ny farany tafavoaka somatsara ihany zanak'Israely. Dia hoy ny Eziptiana, orzalahy, olona tsy nisy tamintsika ny zavatra tahaka an'izao a. Jerena ny sergent ria taritaka ny laroa. Ny an'ny kapiteny ria, ny an'ny Pharaon koa ria. Satria Pharaon koa tafiditra tao anatin'io tafika io. Io le tena Lucifera mihitsy manafika e. Azareo fa na Lucifera izy resy amin'ny anaran'i Jesosy. Satria ny tena resy amin'ny anaran'i Jesosy Lucifera. Satria Pharaon mihitsy mipitaritafika ty ao. Pharaon mihitsy nitarika ny olona. Nitarika ny olona andeha amely. Savoritaka hatramin'ny kalesy tsara be. Raha oharina amin'izao dia tena le mifehity vaovao be reny ny any Pharaon. Kalesy farany izay tsara indrindra miparitaka ataoko. Manokatra lalanaandriamanitra. Tafita somatsara ny zanak'Andriamanitra. Tsy maintsy tafita ty Jesosy mamonjy ty. Ary ho avy ny fifohazam-panahy aza matahotra ianao. Amaina mafy be zany. Raha mbola savoritaka tao amin'ny fahavalo. Hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe raiso ny tenanao. Ainjiro ny tenanao ambony ranomasina. Ainjiro ndray. Nahiditra Mosesy. Verina tamin'ny laon'ny ranomasina. Maty tao Farao. Maty tao ny soavaly kalesy
ny Eziptianina rehetra. Mbola hivoaka mandresy amin'ny hoatinao eo ianao. Fanokadralana vaovao anao Andriamanitra manomboka amin'ny androany ety. Matokihana Andriamanitra. Hoy Andriamanitra lazay fony zanak'Israely mba handroso izy. Ora akoron-drano ao mandrosoa. Ora Jesosy mamonjy ao mandrosoa. Aza misy membotra fanokadralananao anao Andriamanitra. Zay mandroso tsy maintsy mandresy. Zay mandroso ampian'Andriamanitra. Izavovona androso atsangano tanana. Tompo aza velo riao tantano ambiny salinao malama be ilalana fahiana. Ianao mpamonjy sady fiarovako. Ianao ataontsika zao tanantsika rehetra azafady. Misy Andriamanitra ao an-danitra ao miato ao fiangonana Jesosy mamonjy. Ianao Jesosy no ariko ety. Tompo arovitsy eo Kristiana. Mafy be azafady. Tavary zao tanantsika rehetra. Satria manava be ny lalana. Ianao no fialovako Jesosy ao. Alleluia. No fialovako. Ianao no mpamonjy ahy. Ianao no mpamonjy ahy. Sary fialovako. Ari faratera. Ianao rehetra no ariko ety. Amen amafesany. Azafady mitsangana kely dia manao amen. Azafady tompo. Amen amafy maso toerana. Ny farany zay ohatra omenantsika dia ilay vehivavy. Ilay vehivavy ny tafo masoandro. Ny mpandinika baiboly rehetra dia samy manana ny filazana ny vehivavy io. Iry zareo amin'ny eglizy katolika romana dia nieritreritra hoe Masy Maria izany vehivavy zany. Samy manana fandininy. Fa za kosa milaza hoe io vehivavy io dia ianao Jesosy mamonjy. Ilay vehivavy ny tafo masoandro. Fakitsika zany tenin'Andriamanitra zany. Apokalipsy 12. Manomboka amin'ny andininy voalohany. Ary nisy famantarana lehibe tantany an-danitra sady vehivavy mitafo masoandro. Ary volana eo ambany tongony. Ary nisy sary-poninahitra kitana 12 no eo amin'ny lohany. Sady bevoka izy, mety jaza izy, ka mitarahina satria marary fatratra efa hiteraka. Alleluia. Ary andiny fadimy ary niteraka ilay zazalahy izy, zay efa anapaka amin'ny firenena rehetra amin'ny temby. Ary ny zanany novonjena nakarina hoany amin'Andriamanitra dia hoany amin'ny seza fianjana. Andiny faraky amby folo. Andiny faharoa folo. Ary noho izany dia mifariry lanitra sy ianareo izay monina eo aminy, loza ao am-ponin'ny tany sy ny ranomasina. Fa nidina ao aminareo devoly manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny fotoana. Ary rehefa hita n'ilay drakona fa nazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy. Ary ilay vehivavy dia mena ny elatra roa ny voromahery lehibe handinana ho any an'efitra, ho any amin'ny fitoerana izay ho any amin'ny fitoerana izay tezana azy fepotona ray, fepotona roa, fepotona maro, atsasaka amin'ny fepotona mba tsy ho hita n'ilay menarana. Ary ilay menarana dia namoaka arao tsara. Ary ilay menarana dia namoaka rano dia namoaka rano tamin'ny vavany toy safidrano hanaraka an'ilay vehivavy
mba indosy ny savotrano izy nefa zay le hoe nanokatra lalan'andriamanitra nefa ny tany namonjy any raha vehivavy fa ny vava ny tany ka mitelona ny savotrano zay navoaky ny dragona tamin'ny vavany tetezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa izay mitandra ny didin'andriamanitra sy mitangana ny filazana ny Jesosy Kristy tsika menakavy io alleluia dia raha Jesosy ara ilay tantaran'ilay vehivavy izy moa rehevo apokalypsy dia ohatrany hoe fahitana ohatran'izany tamin'ny androny jaona dia sarotra be mihitsy mamaritra hoe ity zao ty fotoana zao ty zao ty tamin'ny andro zao ty tena sarotra be fa samy mana filazany dolony rehetrarehetra fa ndao a ho jerentsika natao tamin'ilay vehivavy tezitra ilay dragona ary rehefa tezitra izy satria tsisy toerana ho azo tany an-danitra dia fantany kofa kely sisa ny andro dia robotra tahaka n'ireny biby robotra reny izy tahaka n'ireny saka mandrofotsy ireny netiny atezerany andeha anenjika n'ilay vehivavy ilay fiangonan'andriamanitra ilay Jesosy mamonjy andeha anenjika ilay zanak'andriamanitra hanapodika anao handavo anao amiverinydalana anao handavo anao zany nenevitry ny devoly aminao hoe ianao iverinydalana nevitry ny devoly ianao hiala amin'andriamanitra anao podika nevitry ny devoly fa izao andriamanitra nanokatra lalana nagaga fa tonga dia men'andriamanitra elatra tampoka ilay vehivavy halleloia satria fantatra andriamanitra fa tsy ho resin'ny vehivavy ty dragona ty tsy ho resin'ny vehivavy ilay vehivavy ity menarana be ty fa tena ngeza be za menarana zany noho zany dia tonga dia men'andriamanitra nampandrin'andriamanitra elatra zay le hoe lalana vaovao ataon'andriamanitra mba handresenao mba hatafavoaka anao andriamanitra riavana tsy mampitondra eta mavesatra mihoatra noho izay zakatsika za mbola ahitanao afary foana raha foana matoky an'andriamanitra aho fa ny zatra rehetra hoe apetraka andriamanitra ao amintsika dia zakatsika zany alleloia zakanao zany fa ny zatra ilaina mivavah andriamanitra manokatra lalana dia rao Jesosy tonga dia nahazo aina le vehivavy efa nanoy maty aho ilay dragona maty aho le dragona koa tonga dia efa mivava ngeza be mivava n'ilay dragona maso mivandravandra ny lelany nanao ohatran'izao maty anao raha vehivavy tsatroko anao androany hoazy anao maty aho ilay vehivavy andriamanitra ao avonjeo aho tonga dia natan'andriamanitra ny selatra tampoka teo ilay vehivavy lasa ndraky asa matahotra fa izao anokatra lalana vaovao eo fiainana ao andriamanitra hoy voalaza ny tenin'andriamanitra hoe fa zay miantso ianarany tompony ho vonjeny aza-kiny fa mivavah foana alleloia na dia efa mbavaona fahafatesana izy eo mbavaona faharavana izy aza miteny hoe za tsy hivavaka intsony za tsy hivadianina intsony fa mivavah ndray fa nokatra lalana vaovao ndray andriamanitra dia lasa ndray ianao e amen zany lay Jesosy mamonjy zany tsy tavela zany ty amen tsy tavela zany ty amin'ny anarany Jesosy marina fa misy obstacle anjanareo fa tsy hitavela zany io amen mafy be zay minao an'izany men'andriamanitra lasa am'izay le eny ampanodinana eo vo mimeme lay vehivavy alleluia 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 sady mangarika ary amin'le dragona be ary any le dragona koa tsy isela le dragona ny anana teo fotsiny lasika lanindry inona reny atoky lasa nangatan'le vehivavy masa eo ianao hoe velombo riava hoy sy tenin'andriamanitra milaza hoe fa zay nateraka andriamanitra dia mandresy zao tontolo zao Jehova iato anareo fanarako zangy tsy maintsy mandresy amin'ny anarany Jesosy mitsoroto sara
asa miala mihitsy zavady mandresy ianao amin'ny anaran Jesosy. Lasa ray vehivavy tonga tany anefitra tany amin'ny dezera tany izy nakaina tany tamin'izay mitetraka izy. Halleloja ho izy tany izy de tany fetoana roa tsy haiko hoe firy taona angambo zany, 2 taona sa 3 taona fa tsy de fantatro loatra fetoana zao efa mba nijery baiboly amin'ny teny frantsay sy ny karazany fa to tsy lazainy zalao mihitsy hoe zao taonany io, tsy haiko hoe 3 taona ave zany sa firy tany nakanakaina. Misy fotoana koa antsika mba makamakaina kely nareo ve tsy mahatsapa an'izany mba milamindamina kely fa le diagona lary kosa mbola mitady irika foana fa tsy tafavoaka io. Samy miteny tsy tafavoaka io satria Jehova miato ho an'ny fiangonan'Andriamanitra. Le diagona ry miandry mba makamakaina kely. Alleluia, ravoravo andro manaliana ny foko zao makamakaina kely loha fa ozy le diagona le fa tsy avelako iny ndiaty amin'ny devoly mandra-piala eto ambonin'ny tany fa raha miaraka amin'ny Jesosy anao tsy maintsy mandresy. Amen. Tsy mahazo miala, tsy mahazo verin-dalana, tsy mahazo milavolefo fa miady hatramin'ny farany fa milaza aminao anampy anao foana Andriamanitra. Devoly fitsangatsangana resinao, devoly mialatra resinao, devoly fiverenan-dalana resinao, devoly zao tontolo zao resinao. Miorena tsara za miova nahita hevitra le dragona izy aloha izy fandefasako safodrano zany nilazako amin'reo io dragona io angamba mitovy amin'ity fiangonana ity ny abe tonga de andefasako safodrano izy asiko rano izy avy any amin'ny vava lasa am'izay le rano be satria azony renseignement hoe ary amin'ny efitry androy antiliary raha vehivavy no nandeha tonga dia mahitsy tsara zany ozy izy efa azoko ny renseignement fa any izy nandeha zo lasa le rano tonga tany ambomandroso le rano tonga tany atsirabe tonga tany iosy le rano fa zao Andriamanitra kosa nanao lalana vaovao ndraiky. Rehefa tonga le rano tonga teo ataoko ohatra tonga teo iosy le rano tonga tena ataon'Andriamanitra mivava ndray tany. Alleluia, tonga de mivava ndray le tany sokatra ny tany mivarina atao taonindray le rano. Alleluia, rava ndray mifanafiana. Andriamanitra anokatra lalanao anao mba ahazoanao fandresena amin'io atinao amin'ny tribunal io, amin'io aretina io. Andriamanitra ame olona anampy anao amin'ny fampitanao ny zanakao, tianao lasany andafy, tianao tafavoaka amin'ny fianaka. Andriamanitra nirakolona. Alleluia, tahaka nanan'Andriamanitra olona tahaka nanavitra ny Josefa atao anaty lavaka. Alleluia, Andriamanitra anokatra lala tahaka nanokafan'Andriamanitra lalana ny Jesosy mamonjy. Satria zanaky Jesosy mamonjy ianao dia izay fandreseny Jesosy mamonjy fandresenao. Hozy ny olona tamin'ny 2023 hoe pasteur moa tena nikatona zany fiangonanareo, nikatona tantera dia zao ihany mahay zavatra rehetra Andriamanitra. Rava ny gouvernemanta niakatra ilay zanak'Andriamanitra, zanaky ny fiangonana lasa ministra dia hozy izy hoe hosokafako ny fiangonana Jesosy mamonjy satria zanaky ny Jesosy mamonjy aho. Manokatra lalana vaovao anao Andriamanitra. Amen. Ny vava ny tany asa tsy haiko ny toy ny tantara fa rehefa mivava ny tany hitandra vehivavy zany dika zany fa izao tsy nanintsany izy nandresy hatramin'ny farany. Manatrika ady ianao andaontsika hivavaka tompo aza aharovy tsy ho resy aho. Tompo aharovy tsy ho lavo aho, aharovy tsy hiverin-dalana dia hivavaka ao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy ihany koa tsika. Mbola ho Jesosy mamonjy mandresy hatramin'ny farany. Amen. Aorianany zavatra rehetra dia sy foazam-panahy tavanavana taon'Andriamanitra, tsy amin'ny alalan'ny fahaizako mitoriteny na amin'ny alalan'ny fahaizanao mandeha mandresy lavitra oletsy roa fa amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra irery ihany. Fa ny tenina sy ny toritenina tsy tonga teo aminareo tamin'ny fahendrenany mataona na amin'ny fampianaran'olombelona fa tamin'ny fanahy masina sy ny hery. Dia izy herin'Andriamanitra hiasa amin'ity Jesosy mamonjy ity. Raha mivavaka tsika andao hivavaka ho an'i Jesosy mamonjy. Hoe Jesosy
ataovy tahaka ny Josefa ny Jesosy mamonjy. Mamely mipitivitra fa izao tsy maresy azy, sampana mahavokatra izy, mateza heriny tsipika. Mandesa hatramin'ny farany, ataovy tahaka n'ilay vehivavy mitafy masoandro, ninina farafina, raha fa tena-pandehanana daholo. Aiza mifanandratan-tanana miaraka amin'ny amen. Alleluia. Ho tahaka ny zanak'Israely natotsy miady amam-bato izy, reto miaraka amin'ny zaza madinika sy ny zaza sy ny vehivavy bevoka sy miaraka amin'ny biby viompy. Fa rehefa Andriamanitra niady ho azy reo, tena ozy izy Farao sy ny ekipany hoe orzala, tena Andriamanitra miady amin'ny zanak'Israely, miady ho an'ny zanak'Israely amitsika. Fa hatramin'izay niainantsika mbola tsy nisy zany hoe 4 ranazy any ka hoe niala ny laroa fa nagaga fa lasa le raha roa le V8 be. Tena mbola tsy nisy tahaka an'ity. Anao fa n'Andriamanitra zava-baovao anavina fahavalonao. Horava daholo ny tafika rehetra, horava daholo ny fitaovam-piadina rehetra zay voavorona amelezana anao. Tsisy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy, tsisy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Voaka mpandresy Jesosy mamonjy. Tsangantsika raha laverintsika la hira teo. Ivavaka ho anareo zahay, ivavaka ho amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy ihany ketsika. Aza vela ho rehetra zay Jesosy eo. Folo sy arivo milahatra eto angamba reto mpanompon'Andriamanitra reto. Alleluia. Tompo aza vela ho rery aho. Azandrato ny tanana re. Tantano amere salina satria tsy mahay mandeha irery aho. Fa ianao no handrakina Jesosy eo, no handrakirako. Ianao no mpamonjy ahy, sany fialovako. Ari faraterako, ianao Jesosy no arko ety, no arko ety. Ianao no mpamonjy ahy, ianao no mpamonjy ahy, sady fiarovako. Ari faraterako, ianao Jesosy no arko ety. Tompo arovitsy ho resy aho, arovitsy ho resy aho. Firma tsy anjera aho. Alleluia. Satria manama-perina, manama-perina, ianao no fialovako, no fialovako. Ianao vavatsika tompo, samy mangataka fandresena amin'ny Jesosy, samy mangataka fandresena amin'ny Jesosy. Jesosy io, atao fandresy ny fiangonana Jesosy mamonjy, ho resy ny farafina rehetra ataony fahavalo, atao fandresy ny lalasanam-bavy rehetra. Alleluia. Vavatsika tompo, samy mangataka fandresy. Azandrato ambonibonikely ny tananareo azafady. Jesosy tompo, rehetra izay manangana ny tanana eto anatena, rehetra izay mila fandresena avy aminao, ianao tompo no ampandresana, ampandresy ny lalasanam-bavy, anokatra lala ny fandresena, anokatra lala ny fandresena, lala fandresena ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra, anokatra lala ny fandresena ho an'ny fiangonan'Andriamanitra. Alleluia. Vavatsika tompo, samy mangataka omeny tompo fandresenana ianao. Vavaka ho anao zay efatra amin'ny rahalahy ety ambony, ny ankizy rehetra mivavaka, ny olon-dehibe rehetra mivavaka, ny tanora rehetra mivavaka,
Tsy mitady ho kifikivy ty mivavaka daholo. Mangatany hery fanamasina anafierenao indray. Anafierenao indray ny fanamasina. Asa misy malemilemy zany rehefa mivavaka. Asa misy malaindaina zany rehefa mivavaka. Vavaka, vavaka, vavaka. Zay miantso ianarany tompandroany dia fonjena daholo. Mivoaka mandresy daholo satria Jesosy mamonjy. Andriamanito, tereni fiangonana. Andriamanito, zanak'Andriamanitra. Izy famonjena sy fanafana taona Andriamanito. Izy famonjena sy fanafana. Tafita somatsara amin'ny ranomasina mena. Tafita somatsara amin'ny ranomasina mena fiangonan'Andriamanitra. Utafita somatsara amin'ny Jesosy mamonjy amin'ny anaran'i Jesosy. Oh, vavaka aminao Tompo. Iasa amikery, iasa amikery, iasa amikery. Vavaka, samy mangataka me fandresena Jesosy. Ataovy mpandresy a Jesosy. Asa vela iverin-dalana zany mihitsy aho. Tazomy amin'ny tananao aho, tazomy amin'ny sandrinao aho. Ataovy mandresy an'ilay mena rana. Ataovy mandresy amin'ny Farao. Lay lohany tafiky ny Egyptianina ho resy. Vavaka ho amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy ihany koa tsika. Alleluia. Jesosy ny fandresena ty avy amina. Ny fandresena ty avy amina. Ny fandresena ty avy amina. Alleluia. 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 Zanak'Andriamanitra rehetra. Zay rehetra tonga amin'ny volan ty ataonao mpandresy. Zay rehetra tonga amin'ny volan ty ataonao mpandresy. Zay rehetra tonga tsy manatrika an'ity fevriera amin'ny voalohan'ny volana desambra ty ataonao mpandresy. Alokatra lalana. Mangatamba alokatra lalana ho anao Andriamanitra. Alokatra lalana vaovao amin'ny problemanao io. Alokatra lalana vaovao ana sitranan'io aretinao io Andriamanitra. Alleluia. Jesosy Tompo, vavaka aminao. Vavaka aminao, vavaka aminao. Jesosy Tompo. Alokatra lalana vaovao. Sokafony lalana Andriamanitra. Sokafony lalana Andriamanitra ho an'ny fiangonana. Sokafony lalana Andriamanitra mba handresen'ny fiangonana. Sokafony lalana Andriamanitra mba hitondra fivoazam-pana. Sokafony lalana mba handresen'ny fiangonana Andriamanitra. Andriamanitra, 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 Andriamanitra. Manao fahatsalehibe tsy takatry ny saina. Manao fahatsalehibe tsy takatry ny saina. Oh, Jesosy Tompo, Jesosy Tompo, Jesosy Tompo. Jesosy Tompo, Jesosy Tompo, Jesosy Tompo. Oh, Jesosy. Tonambavaka an'ity Jesosy mamonjy ity tsika rehetra. Somary ambonimbony kely daholo ny tanantsika azafady. Andriamanitra raina eo. Jerevo ny fiangonana Jesosy mamonjy. Ianao no ampandresy ny fiangonana Jesosy mamonjy. Anerana ny Madagasikara ity. Hatrany amin'ny farany atsimoka hatrany amin'ny farany avaratra atsinany nandrefana. Ny mpanompon'Andriamanitra rehetra manerana ny Madagasikara ity. Ho mpandresy mahery amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mpino rehetra amin'ny fiangonana rehetra. Aza vela isa resy ho tanteraka amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy ene. Lay tenina hoe na mivavady elo aiza, na Lucifera Satana, na de Farao aiza, tsy aresy ny fiangonan'Andriamanitra velona izany. Halleluia. Tompo jerefo ny fiangonanay. Miasa amikery, miasa amvoninahitra ianao. Aza ela ry Andriamanitra eo. Ivoaka mpandresoany amin'ny fivoazam-pana lehibe. Mialohan'ny fiverenanao avy eny amin'ny raha olona. Hiezaka hankatony ny teninao zay. Ampianatra ny fotom-pampianarana marina zay. Zay fankatoavana ny tenin'Andriamanitra sy ny fahataoran'Andriamanitra. Ezak'izay hitondra ny olona hiala ao anatin'ny fahotana. Ezak'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Ampio izay mpanompon'Andriamanitra rehetra. Ampio izay mpanompon'Andriamanitra rehetra. Aoka laherin'ny fanamasina eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Aoka ny herin'Andriamanitra eo amin'ny mpino tsirairay avy. Mpendraikitra rehetra. Niza andray ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Jesosy mamonjy Madagasikara.
Jesosy mohontsy mandresa hatramin'ny fara. Jesosy mohontsy tsy maintsy mandresa hatramin'ny fara. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Fa afaka aminao zay hiasa mikeriny ianao ho tahaka natafavoaka ny zanak'Israely tao anatin'ny ranomasina mena, ka narava tanteraka amin'ny fanafina zay nataon'ny fahavalo no atafavoaka ty fiangonana ty. Tompo ary ho rava ny fanafina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Andray an-tanana eny ianao Andriamanitra, andray an-tanana eny ianao Andriamanitra, andray an-tanana eny ianao Andriamanitra. Halleluja. Hainao ataony zavatra rehetra ery sy ny fahefana eny am-pelatranao. Jehovah mpiady mahery, Jehovah mpiady mahery, Jehovah tsy resy anaty. Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo, laliony Joda tsy maintsy mandresy. Tompo ako hitanay fa hainao mpitaritafika ny Jesosy mamonjy, mpitaritafika ianao. Raha izay olombelona ihany, zay dia zanak'Israely ihany, zay dia kankana tsy olotra ihany, fa hainao mpitaritafika Andriamanitra. Tompo ako hivoaka mandresy ny fiangonanao. Halleluja. Saotra betsaka Jesosy. Halleluja. Lalipaka tompoko ny fitiavanana ry Jesosy.